إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. الحمد لله. miara midera simsaotra ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala isika rehetra izay nanome-tsika ny fahafahana na fahasika ny resadresaka kely eto indray mahakasika ny finoana al-Islam. Ny finoana al-Islam dia fantatsika rehetra izay finoana nampidiny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala tamin'ireo iraka rehetra, ary izany no nampianariny izy ireo anireo vahoakany. Ny resadresaka tsika androany dia ny mikasikasika ny as-sidq na ny fahamarinana. Itsika ato anaty ny finoana Islamo, raha ohatra ka anao Islamo marina dia tsy maintsy ianao manana an'izany antsoina hoe fahamarinana izany. Raha ohatra ka tsy mijoro amin'ny fahamarinana ianao, raha ohatra ka tsy manana ny fahamarinana ianao, dia tsy mipetraka ny mahapino Islamo ianao raha ohatra ka mbola tsy manana an'izany antsoina hoe maharina izany ianao amin'ny andro iainanao zany. Izay indrindra ny mahatonga ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala eno fa na dia ireo namana, ireo olona zay azonao atao namana aza dia mbola niteneny ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala araka ny aya zay nivakitsika tamin'ny voalohany teo manao hoe: ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. O ianareo mpino nambaran'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, o ianareo zay mino, dikan'izay isika zay ato anatin'ny finoana Islam ary manatanteraka ny finoana ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Taqullaha, matahora ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala ianareo izy. Wa kunu ma'a as-sadiqin, ary miaraha amin'ireo olona marina, ataovy namana ireo olona marina, ataovy sakaiza ireo olona marina. Izany dia midika fa na dia ny finamanatsika ato anatin'ny finoana Islam dia mbola nambaran'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala fa tsy kila olona no ataotsika namana. Indrindra tsika manompo ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala fa mila jerentsika ireo olona zay marina, ireo olona zay matahotra ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, ireo olona zay manaraka ny sordarana zay napetraka amin'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ary ireo olona zay manaja ny mahapino Islamo azy. Izay no olona marina zay takiny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala hataotsika namana ho antsika tsirairay, na vehivavy zany na lehilahy ato anatin'ny finoana Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izy milaza amin'ny hadith anankiray, hadith izay nitateriny Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dia nitatitra fa nahenon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niteny manao hoe: innal birra, inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Tena marina nambaran'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ny fahamarinana dia mitarika anao any amin'ny fahatsarana. Dikan'izay zany raha ohatra ka anao marina mijoro amin'ny fahamarinana, izay zavatra ataonao dia andesinao amin'ny fahamarinana, ninninona ataonao dia andesinao amin'ny fahamarinana, dia mazava ho azy fa ny fahamarinana zay nananao zany dia hitarika anao any amin'ny fahatsarana.
itsika rehetra angamba mitady tanteraka an'izany antsoina hoe fahatsarana izany ka raha ohatra anao te hitady an'izany fahatsarana zay ambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia aoka ianao mba hijoro amin'ny fahamarinana ato anatin'ny finoana islamo na izanaiza no misy anao ninninona ny toeranao atanke ianao zany mpanompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ianao olona anankiray zay nanolotra ny tenanao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy maintsy manana an'izany antsoina hoe fijoroana amin'ny fahamarinana izany mitarika anao amin'ny fahatsarana nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal birra yahdi ila aljanna mazava ho azy nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ny fahatsarana zay anananao dia mitarika anao zany any amin'ny janna ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy apiditra olona anatin'ny paradisa raha tsy olona tsara Allah subhanahu wa ta'ala tsy apiditra olona anankiray zay ratsy velively any amin'ny paradisa izy fa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mapiditra olona anatin'ny paradisa olona anankiray zay tsara le tsara tian'ny tompo Allah tenenina tsy hoe tsara de rain'olona hoe de rain'olona hoe olona tsara iny na olona manao ahoana iny fa le olona tsara zay teneniny tompo Allah dia ny olona anankiray izay nijoro izy araka ny nambarany Rasul teo amin'ny fahamarinana nijoro izy amin'ny fahamarinana ka izany fahamarinana nijorony izany nananany izany ny mitarika anazy any amin'ny zavatra tsara ary ny zavatra tsara zay nameny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anazy dia mitarika anazy hany amin'ny paradisa izany wa inna ar-rajulu la yasduqu hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan ary raha ohatra nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misy olona anankiray zay manana an'izany fahamarinana izany matotra tanteraka izy ary mijoro tanteraka amin'izany lalana mahitsy zay napetraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany dia hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan jusqu'à izy soratan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala hoe olona marina raha ohatra zany ianao nijoro amin'izany fahamarinana izany dia anao zany soratany tompo Allah amin'ny bokinao anao soratany manao hoe olona anankiray zay olona marina fa tsy olona anankiray zay feno haratsiana na olona anankiray zay olona mitsipaka ny didiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fa olona anankiray izay manana an'izany antsoina hoe fahamarinana izany no anatrony tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary soratany tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny bokinao mitoy ny hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-kidhba yahdi ila al-fujur tena marina ny fahamarinana ankoatry ny fahamarinana dia ny lainga nambarany Rasulullah inna al-kidhba yahdi ila al-fujur tena marina fa ny lainga hoy izy ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mitarika any amin'ny haratsiana ny lainga dia mitarika any amin'ny haratsiana na ianao ny arotegna amin'ny lalan'ny lainga na mety misy olana anankiray zay mahazo anao amin'ny alalan'ny fiarahamonina ka ianao dia tsy nahita solution na tsy nahita hevitra izay hialanao amin'izany afatsy ny hoe ny lainga ianao ngamba mety ho afaka amin'izany fotoana izany fa saingy kosa ny tsara ho fantatra atsika tsirairay dia izany lainga zay nafafinao izany tsy hitarikanao zany any amin'ny fahamarinana na any amin'ny zavatra tsara zay niresahantsika teo aloha ka izany lainga ataonao zany dia hitarikanao zany any amin'ny haratsia marobe ny zavatra ratsy ny olona anankiray rehefa mandainga dia sarotra be izy ny ahazo ny sodrany ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria nambarany tompo Allah amin'ny Quran wailu yawma idhin lil mukaththibin loza ho an'ireo olona anankiray zay nandainga Allah subhanahu wa ta'ala dikany wail zany dia karazana hoe Allah subhanahu wa ta'ala zany efa mapiditra an'ireo olona mpandainga anatin'ny afo be ka mazava ho azy na nahafakanao amin'ny zavatra anankiray ny lainga zay ataonao dia tsy hitarikanao amin'ny fahamarinana izany fa tsy maintsy hitarikanao zany any amin'ny zavatra ratsy wa inna al-fujura yahdi ila an-nar tena marina nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ny zavatra ratsy dia iny no hitarikanao any anatin'ny nar na any anatin'ny afo be zany araka ny resahantsika teo aloha dia nitenitsika fa hoe ny janna dia tsy idiran'olona ratsy fa tsy maintsy n'olona tsara foana ny miditra anatin'izany paradisa izany ohatran'izay ihany koa ny afo be ny olona tsara dia tsy ampidiriny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny jahannama na anatin'ny afo be ny olona marina dia tsy ampidiriny tompo Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny afo be
fa tsy maintsy ny olona ratsy no ampidirony tompo Allah anatin'ny afo be araka ny nambarany teo ny lainga dia mitarika anao any amin'ny haratsiana ary ny haratsiana no mitarika anao any amin'ny afo be ka nitoizany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ny hadisny wa inna ar-rajulu la yakdhib hatta yuktabu inda Allahi kadhaban. Raha ohatra ka misy olona nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izy dia pandainga, izy dia feno lainga ny afafy ny mandritra ny fiainany fa tsy mijoro amin'ny fahamarinana izy dia hosoratany tompo Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny bokiny ny manao hoe kadhaban, olona panainga. Dikan'izay zany rehefa hitany ireo malaika, efa hitany itompo Allah subhanahu olona anankiray zay wa ta'ala olona anankiray zay mandeha amin'ny lalana dia teneniny hoe igny dia olona pandainga. Rehefa olombelona anankiray mametraka anaratsika hoe pandainga dia azo eritreretina hoe zavatra mba eo izany par rapport ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy no manoratra anatin'ny bokinao hoe ianao dia pandainga. Ary rehefa pandainga eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy ahazo zavatra tsara mihitsy izy fa tsy maintsy ny jahannama na ny afo be no miandry ny olona anankiray zay manana an'izany toetra anankiray izay sakasitrahiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Maraparanatsika anazy ny hadisy ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izay nitateriny Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niteny manao hoe i'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'an. Au kana rona baran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mba hanompan tompo Allah subhanahu wa ta'ala tokana ary aza atambatra amin'ny zavatra hafa tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary rehefa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandaran'izay hoe topoiny tompo Allah tokana aza tambatra amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, aza tambatra amin'ny zavatra hafa tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia manakadantsika izy mba tsy hanatanteraka ny shirky, manakadantsika izy mba tsy hanompo raha hafa ankoatry ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary nitoizany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ny hadisny watruk qawlu abaikum. Aoka ianareo nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mba hametraka tanteraka, mba hanajanoina tanteraka ny tenin'ireo ray aman-dreny benareo tany aloha. Ny tiany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenenina amin'izany dia ny fanatanterahana ny bid'a na ny famoroporonana satria amin'izao fotoana zao dia mandriaka tanteraka ato anaty ny finoana Islam ny fanatanterahana ny regny karazana zava-baovao regny nefa izy regny dia tsy ahitana proof amin'ny hadisy ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ary tsy ahitana proof ihany koa ao amin'ny Qur'any. Ka izay indrindra mahatonga ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teny aza manaraka na apetahonareo ireo teny izay nolazay ny ray aman-dreny benareo teo aloha. Natonga ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenenio ihany koa satria tamin'ireo kufary rehefa izy ireo manompo sampoka rehefa nitanina dia ireto sampy izay topoinay ireto dia lovanay boka amin'ny razambenay naniraka anazy ireo. Ka izay indrindra natonga ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teny hoe arjanony ny zavatra boka amin'ireo razambenareo satria izany zavatra izany dia tsy mitarika anareo any amin'ny fahamarinana. Ary ny tena nidiratsika amin'izay hadisy ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zay dia nitohiny izay faraparany ity manao hoe wa'murna bis-salati was-sidqi. Ary zao nambarany Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahay dia nandidy anareo mba hanatanteraka ny fanompoam-pivavahana na ny as-salat izany ary mandidy anareo ihany koa mba hanana an'izany antsoina hoe fahamarinana, mba hijoro amin'izany antsoina hoe fahamarinana satria ny fijoroanao amin'ny fahamarinana no ahitanao fambiazana ato anatin'ny finoana Islama ary ny fanatanterahana salat izay nandidiany tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy niteneniny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teo hoe wa'murna bis-salati was-sidqi. Zay dia mandidy anareo amin'ny fanompoam-pivavahana salat ary mandidy anareo ihany koa ninonina mitranga mba hijoro amin'izany antsoina hoe fahamarinana fa tsy hanaraka risoriso izay sazahoanao fahasoavana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fahazahoanao ny fahotana. Ka insha Allah tsika rehetra ato anatin'ny finoana Islam na pinolahy na pinovavy isika rehetra ianareo ray aman-dreny ato anatin'ny finoana Islam tanora ninonina zavatra mitranga amintsika ato anatin'ny finoana Islam dia tokony tsika
hipetraka tanteraka anatin'izany fahamarinana izany ary tokony tsika ijoro tanteraka amin'izany fahamarinana izany. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.